Fa ny jiosy mila famantarana ary ny jentilisa mitady fahendrena. Fa izahay kosa mitory any Kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana dia fahatafitohinana amin'ny jiosy ary fahadalana amin'ny jentilisa. Fa amin'izay vao antso kosa na jiosy na jentilisa dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa ny fahadalan'Andriamanitra dia endry noho ny olona ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Amen. Zay teny zay no omeny tompo zaraina amin'ity androany ity mifantoka amin'ny Kristy voaombo. Ampifaliana no iarabana antsika tsirairay avy zay manaraka an'izao toriteny miomana eo amin'Andriamanitra ao zao izay ahafahantsika manovo fahalalana, hery, fahazavana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Izahay dia tsy mitory antokom-pivavahana na fikambanana na antokom-pinoana, ary zay dia tsy ao anatin'ny fitadiavana lasa sy voninahitra sanatria, ary tsy fanambarana ny tenanay sy ny mombamombanay, ary tsy ao amin'ny resaka fitadiavam-bola ihany koa, fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe nomena maimaim-poana ianareo dia mizara maimaim-poana, ary dia maimaim-poana no izarana an'izao teny izao. Mety misy mila amintsika mety mila DVD na mety mila toriteny atao anatina flash disk, rehetrarehetra reny dia omena antsika maimaim-poana, ary nylazaina amintsika ihany koa dia tsy ho amidintsika anie zany tsy ataontsika fitadiavam-bola anie zany fa omena maimaim-poana satria no zaraina nomeny Jesosy maimaim-poantsika. Dia ampitiavana tanteraka no izarana zao tenin'Andriamanitra zao amintsika rehetrarehetra, na ny eto Madagasikara zany na ny any ampitan-dranomasina rehetrarehetra any. Ary ny fanamasina hiasa amintsika tsirairay avy indray mba hamelombelona antsika izao teny izao hitoerantsika tsara ao amin'ny teny tsisy kilema, ka rehefa ho avy Jesosy Kristy eny amin'ny raholanitra. Zay mahatonga an'ilay toriteny hoe miomana eo amin'Andriamanitra ao, satria teny ambara rehetrarehetra amintsika dia anisany teny zay nomeny ny fanamasina ho antsika, ary anamasina antsika zany mba ho anisany noakarintsika rehefa ho avy Jesosy Kristy eny amin'ny raholanitra. Dia misaotra antsika ny amin'ny fampaherezana, ny fampirisihana voaray avokoa reny na amin'ny mail na amin'ny afatra ao anatin'ny YouTube ao na amin'ny antso dia voaray avokoa reny, ary ny voninahitra dia ho an'i Jesosy Kristy irery ihany. Androany dia ametraka amintsika hatrany ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra hoe ny torianay, ny ambaranay dia Kristy voaombo. Kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Ny filazantsara an Jesosy Kristy dia mifantoka amin'ny hazo fijaliana. Raha filazantsara toriana tenin'Andriamanitra zaraina tsy milaza ny Kristy voaombo, filazantsara tsy ampy zany, tsy feno zany, ary mety santoka sy fitaka. Fa ny filazantsara dia mifantoka amin'ny hazo fijaliana, mifantoka amin'ny Kristy voaombo. Fa maninona no zay ny filazantsara? Zay nambaran'ny tenin'Andriamanitra ato. Asaiky mihitsy ianao mbola maka iny ato amin'ny Korintianina voalohany, toko voalohany 7:20 hoe ny teniny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra ho amintsika izay ho vonjena. Ho an'izay ho very dia fahadalana zany teniny amin'ny hazo fijaliana zany. Ho antsika izay ho vonjena dia herin'Andriamanitra zany. Maninona no toriana zany ny hazo fijaliana? Maninona no toriana Kristy voaombo? Raha jerena amin'ny maso fotsiny zany amin'ny maso miakatra dia mijerena hoe olona nombona tamin'ny hazo fijaliana ve ny torianareo? Olona voaombo ve ny torianareo? Raha jerena amin'ny maso fotsiny dia olona resy, olona tsy nahavita, tsy nitondra fandresena. Fa nefa rehefa raisitsika ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra ato dia ozy izy hoe herin'Andriamanitra zany ho antsika izay ho vonjena. Miverina amin'ilay efa vakiko teo tato amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany 4:20 dia ozy izy hoe ho an'izay voantso na jiosy na jentilisa dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Zany hoe ho aso anao ny filazantsara dia mifantoka amin'ny Jesosy Kristy voaombo. Izao ny voalazany. Ny jiosy ozy izy mila famantarana, mitady famantarana foana, mitady signe. Ny Grika na ny jentilisa ny hafa firenena dia mitady fahendrena,
Ny Grika zany nge reny hoe filôzôfy rehetrarehetra milaza fahendrena, milaza fahalalana sy ny maro hafa isan-karazany. Zany hoe samy manana ny ambarany ny olona, samy manana ny lazainy, samy manana an'izay tadiaviny koa. Dia tsy andanin'izay Paoly dia niteny hoe zahay indray nefa, zay dia mitory any Kristy voaombo, Kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana, hery sy fahendren'Andriamanitra ho an'izay vao antso hovojena na jiosy na jentilisa. Famantarana, fahendrena fa Kristy etsy andanin'izay. Tia nazaraina amintsika ihany koa zany amin'izao fotoana izao. Famantarana na hoe mirakla. Ny mirakla tsy hidirana any fanjakan'ny lanitra. Ny fahagagana tsy hidirana any fanjakan'ny lanitra. Ny resaka fahalalana sy fahendrena maha-olombelona, Andriamanitra mihitsy ara no niteny, Paoly mihitsy ara no niteny dia hoe fahadalana eo mason'Andriamanitra zany. Ny takian'Andriamanitra amintsika tsirairay avy ere, raha hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra e, raha handova ny fiainana mandrakizay e, dia olona niova fo e, olona afaka e, afaka migeja ny ota, geja ny fahotana, geja ny zao tontolo zao, geja ny filana, geja ny satana. Ny mirakla tsy afaka anao amin'izany, ny fahagagana tsy afaka anao amin'izany, ny famantarana tsy afaka anao amin'izany, ny fahendrena amin'ny maha-olombelona, resaka filôzofia, fombafomba ny Greka, ny Grika tsy afaka anao amin'izany. Noho izany lalana hafa, vahaolana hafa, ary tena mahombo ny ambaran'ny filazantsara amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanamasina izay nampitainy an'i Paoly dia ny hoe Kristy voaombo. Kristy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana, hery fahendren'Andriamanitra. Tsy manohatra ary tsy contre any mirakla fa Jesosy mihitsy no efa niteny zao famantaran'izao no anarak'izay mino metra tanana amin'ny marary izy amoka dia amin'ny anarako izy iteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy andray mena rano izy na misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany hoe araka ny ten'Andriamanitra tokoa ny mirakla ary ny anaran'i Jesosy Kristy ara dia mirakla. Ary ao anatin'ny Baiboly dia be da be mirakla nataon'i Jesosy fa tsy mijanona eo mirakla. Ny zanak'Israely eny ireo mivoaka tao amin'ny tany Egipta ireo mirakla tsy mirakla ny hitan'ireo fa tsy nahavonjy azy zany, tsy nahatonga azy hatrany amin'ny tany Kanana zany, fa anankiroa tamin'ilay niala tany amin'ny tany Egipta ihany no tody tao amin'ny tany Kanana, nefa ireo nahita mirakla, nefa ireo niaina mirakla. Jesosy aloha dia niteny hoe raha tsy ino ahy ianareo no niteny koa mino ihany no ny asa izay ataoko. Zany hoe tsy manohatra ny mirakla mihitsy fa izao tsy ampy ny mirakla. Izao tsy ny mirakla no antoka hoe azonao famonjena sy hanafahana anao. Izao dia nandova ota. Ianao izay mandray ny tenin'Andriamanitra dia nandova ota ary fahafatesana ny tambon'ny ota. Ny mirakla tsy manafaka amin'ny fahotana. Mety tena misy fahagagana be sitrana, fahagagana be ny vahan'ny olana, fahagagana be maro isan-karazany tsy takatry ny saina fa tsy mitondra ny famonjena. Tsy mitondra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Satria ny mirakla tsy manova. Ny mirakla tsy manova fo. Ny mirakla tsy tena hoe ampibebaka. Ny zavatra misy nefa dia vohizina foana ny mirakla, vohizina foana fahagagana ary lasa manenjika mirakla, manenjika fahagagana ny olona fa ny fotsy miova. Mijangajanga ihany. Ny mankahala ihany. Ny ao anaty alatra mangalatra ihany. Ny ao anaty tsy fahamarinana ao anaty tsy fahamarinana ihany. Satria nahoana? Tsy ilay Kristy voaombo no toriana fa mirakla no ambara. Satria nahoana? Resaka fahendrena sy fahalalan'ny olona no toriana fa tsy Kristy voaombo. Ary hoy Jesosy hoe ny trano, ny raiko atao hoe trano fivavahana, ianareo manao azy ho zo fiheren'ny jiolahy. Lasa amin'izao fotoana lasa zo fiheren'ny jiolahy ao anatin'ny fivavahana, lasa fitaovana. Tsy haiko hoe lasa fitaovana politika ve, azona vaton'olona ve, azona olona be da be ve, azona manao fankalazana ny tena ve, fampahafantarana ny tena ve. Ary ao anatin'ny fiangonana lasa misy fitokotokona, misy fizarazarana, misy ady, misy fifandirana, nefa antsoina hoe fiangonana Jesosy Kristy. Ary zay no mahatonga ny ten'Andriamanitra miteny hoe lasa noho ny ianareo lasa hitenenan ratsy ny anaran'Andriamanitra, lasa noho ianareo ny hitenenan ratsy ny filazantsara. Miditra ao am-piangonana, mpanota, mivoaka ao ihany mpanota. Satria nahoana? Tsy ilay Kristy voaombo no ambara, tsy ilay Kristy maty no ambara, fa mirakla ny trandradraina, mirakla ny tenenina, fahendrena sy fahalalan'olombelona no tenenina. Androany zahay te hiteny aminao, androany aho te hanambara aminao ny amin'ny hoe ny filazantsara tena izy, ary ny filazantsara mitondra famonjena dia tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Voalaza ny tenin'Andriamanitra mihitsy hoe ery zany. Ho an'ny jiosy anie dia zao hoe ny jiosy voageja teo ambanin'ny Romanina,
tamin'ny fotoana natongavan Jesosy teto tany. Ary rehefa voakenjy izy ireo dia nila mpamonjy, ny andrandra mpamonjy, dia voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe zazalahy niteraka ao anareo a, zazalahy nomena anareo a, ny anarany atao hoe Immanuela, Andriamanitra amintsika, ny fanapahana dia hoe antsorony. Ary rehefa voalaza atao anatin'ny filazansara dia hoe mpamonjy niteraka anareo anio ao tanànan Davida dia Kristy tompo Jesosy, ny anarany atao hoe Jesosy Andriamanitra ny mpamonjy, Yehoshua Yahweh ny mpamonjy. Dia ny hevitra ny Jiosy zany hoe tonga ilaina andrasana fa hanafaka antsika amin'izay. Fa diso ny fikalkuleny, diso ny fijeriny fa lasa nandeha aloha izy. Ny eritreritra Jesosy lefa hanjaka izy Jesosy lefa tondra fanafahana izy Jesosy lefa metraka ny fanjakana izy, kanefa tsy zay aloha fa ny programa aloha dia izy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Zay ny programany aloha, mbola ho avy izy ho mpanjaka, mbola ho avy izy anjaka eto amin'izao tontolo zao anjaka hitondra ny fanjakana, hitondra ny famonjena, mbola ho ariny zay. Fa natongavany teto tany aloha dia ombolona teo amin'ny hazo fijaliana, tafotoana ny Jiosy. Tafotoana ny Jiosy, zay mahatonga ilay izy fa tafotoana ho an'ny Jiosy. Satria iny le lazaina hoe mpamonjy mirakla ny nataony, nampitombo mofo dimy sy ny hazan-drano roa, nampisy ny trondro tao anatin'ny aratony Petera, nanankana ny maty, nanadio ny boka, nampalady ny marenina, nampahiratra ny jamba, nampatanjaka ny reraka, ny zavatra maro nataony, nefa ny hafarany voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Ary dia tafotoana ny Jiosy hoe zany ve ny mpamonjy, zany ve ny mpanavitra, dia fa tafotohinana raha iresaka ny Jesosy Kristy voaomby amin'ny hazo fijaliana. Ho an'ny Jiosy zay, ho an'ny Grika dia fahadalana, zany hoe ny herin'ny hazo fijaliana zany, hoe resaka olona voaomby amin'ny hazo fijaliana ve no torianareo iomezana ianao, fa tsy fantatrao ny ao ambadika io hazo fijaliana io fa hanafaka anao, satria nitsangana tamin'ny maty Jesosy rehefa avy eo. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia velona mandrakizay. Ny filazantsara dia mifantoka amin'ny hazo fijaliana, satria ty filako ity, ty fanaovako fiodinako amin'Andriamanitra ty tsy fahaizako manao sitrapon'Andriamanitra ty ny vahaolana ho anahy dia ny herin'ny hazo fijaliana irery any. Ny vahaolana ho anao zay manaraka amin'izao fandarana zao, ny vahaolana dia Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Na général ianao, na caporal ianao, na filohan'ny repoblika ianao, na chef fokotany ianao, na PDG ianao, na tompona tanàna ngezabe ianao, na manan-karena ianao, na mahantra ianao, na manam-pahaizana ianao, na tsy nahita taratasy ianao, na manam-bola ianao, na tsy manam-bola ianao, na antitra ianao, na tanora na zatovo, na kely na lehibe, dia izao ny vahaolana ho azy ho anao dia Kristy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Ho an'ny tokantrano izay mandray amin'izao fotoana izao, tsy mifanaraka amin'ny vady, miady ny vady, tsy mifankahazo ny ankizy, bekorotana ao amin'ny tokantrano, tsisy fiainana, tsisy famonjena, boka ny trosa sy ny zavatra maro isan-karazany, ao anatin'ny ady sy ny zavatra maro isan-karazany, atao ny délivrance, atao ny fitondranam-bavaka, atao ny fifadikanina, atao ny fametrahan-tanana, atao zao tsofan-drano rehetrarehetra zao, tsy misy zavatra mipotra, tsy misy fiovana, tsy misy fiainana, tsy misy fahafahana amin'ny fahazaran-dratsy, tsy misy fahafahana amin'ny ota malaky mahazo, tsy misy fahafahana amin'ny geja, satria ny tena toriana dia tsy mifantoka amin'ilay hazo fijaliana. Ny toriana dia tsy ilay Jesosy maty ka nitsangana tamin'ny maty, fa teknika, fa fampanantenana mirakla, fa fisainana sy herin'ny olombelona ihany fotsiny. Androany ny fiangonana Jesosy Kristy ianao maheno ahy io, oviana ianao no naheno toriteny farany ireo momba ny hazo fijaliana, oviana ianao no nandeha toeram-pivavahana ka naheno hoe momba ny hazo fijaliana, ianao mpitory filazantsara, tsy fantatro ny anaranao na inona titranao na inona titranao, oviana ianao no nitory ny amin'ny hoe filazantsara, ny amin'ny hoe herin'ny hazo fijaliana, momba ny hazo fijaliana. Raha ohatra ka tsy mitory ny hazo fijaliana, tsy misy fiainana zany, tsy misy famonjena zany. Raha ohatra ka tsy mitory ny amin'ny hoe Kristy voaombo, dia tsisy fiainana zany, lasa tsy mitondra ny olona ho amin'ny fibebahana zany. Ny hazo fijaliana matsy dia zao, ny hazo fijaliana dia nombona teo aho ilay olona mpanota, ilay nandova ota, ary rehefa nombona teo ahako dia maty, ary nalevina, ary nitsangana tamin'ny maty, ary rehefa nitsangana tamin'ny maty dia miaina amin'ny fiainam-baovao. Zay ilay hazo fijaliana. Ny anova ny toetrako, ny anova ny foko, ny anova ny fisainako, fa tsy hoe ny toetra ny ranona, fony ranona, fisain'ny ranona. Izao aloha ny olona miova, izao aloha ny mila miova, ianao aloha ny mila miova. Tokantrano mikorotana zany ene, mpivady sy mifanara-tsaina zany ene. Dia ny hazo fijaliana tsy toriana, samy maka ho azy, samy mitady ny azy, samy mitady izay mahafinarinaritra anazy. Rehefa eo amin'ny hazo fijaliana ianao,
tsisy zoanao tsony, tsisy zay tianao tsony fa zay tiany Jesosy, ary tsy mitadiny anao fa mitadiny an Jesosy Kristy. Fiangonana miady mikorotana ao anatin'ny rendrarendra, ao anatin'ny fifaninanana, ao anatin'ny fitsitokotokona, ao anatin'ny ady sy ny fifandirana. Inona no mahatonga zay? Tsy toriana ny herin'ny azo fijaliana, tsy toriana Jesosy Kristy maty sy voaombo tsangana tamin'ny maty, fa Jesosy Kristy manao mirakla, Jesosy Kristy manao fahagagana, Jesosy Kristy mita, Jesosy Kristy mitsodrano, Jesosy Kristy mandefitra, Jesosy Kristy micomprendre. Fa androany tena tiana lazaina aminao ny tena filazantsara, hery sy fahendren'Andriamanitra dia Kristy voaombo. Vahaolana ho an'izao tontolo izao, vahaolana ho an'ny firenena, vahaolana ho an'ny tanindrazana, vahaolana ho an'ny Madagasikara, vahaolana ho an'ny isa-tokantrano. Tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy voaombo, ary izy voaombo teo amin'ny azo fijaliana. Inona ny lazain'izay? Hery sy fahendren'Andriamanitra. Voalaza ny tenin'Andriamanitra mihitsy hoe hery sy fahendren'Andriamanitra zany ho an'izay tsy mino zany dia fahadalàna, ho an'ny Jiosy zany fahatafitohinana, fa ho aso anao dia fantatrao mihitsy hoe tsy misy famonjena fa tsy eo amin'i Jesosy. Ty toetrako mankahaly ty toetrako ty fahotany ty toetrako mirehare ty toetrako mizahazaho ty toetrako ao anatin'ny tsy famelan-keloko ty toetrako ao anatin'ny tsy fahamarinany ty izao andevon'ny sigara, andevon'ny toka, andevon'ny resaka filana maro isan-karazany. Natao daholo zay le lazaiko teo, natao ny désintoxication, natao ny resaka méditation maro isan-karazany, ny atao ny resaka fametrahan-tanana, natao ny resaka délivrance sy ny maro. Tsy niova mihitsy, satria nahoana? Ianao mihitsy mbola nombona teo amin'ny azo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy. Satria nahoana? Tsy toriana le Jesosy voaombo teo amin'ny azo fijaliana, maty ka nitsangana tamin'ny maty. Ny vahaolana ho aso anao eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'i Jesosy Kristy dia zao: tsy ianao amboamboarina, tsy ianao bricolena, tsy ianao rafistolena, fa ianao maty mihitsy ny amin'ilay olona taloha. Ary rehefa maty ianao dia alevina, rehefa avy eo ianao mitsangana amin'ny maty, mitsangana olom-baovao. Neny Jesosy Kristy zany dia zao fanavaozana ny ataony, récréation, zany hoe manavao indray. Hoy izy hoe indro avaoziko ny zavatra rehetrarehetra. Hoy izy hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, lasa ny zavatra taloha rehetra, indreo tonga vaovao ireo. Zay neny Jesosy Kristy zany ny atonganao olom-baovao, ny atonganao voavonjy dia anao tonga olom-baovao. Ny fitaovana ampiasainy mba hahafahanao tonga olom-baovao dia ny hazo fijaliana. Ny hazo fijaliana, Romanina 4:1 fa teneniko foana, Romanina 4:1, 7 manambara aminao hoe nombona teo ianao. Le olona taloha lay tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra ary nalevina dia niarana tsangana. Zay ihany ny vahaolana, ahafahanao miova. Zay ihany ny vahaolana, ary zay ny mila toriana. Amporosiako ny pastera zay manaraka ambo zao fotoana, ny mpanompon'Andriamanitra zay manaraka zao toriteny zao, ny evangelista zay rehetrarehetra manana anjara amin'ny fitoriana filazantsara, na mpihira ara-pilazantsara ihany koa, na inona andraikitrao fa andraikitra mitory tenin'Andriamanitra, dia ny amporosiako anao ampitiavana, ampanetretena dia izao hoe torio ny azo fijaliana. Izao nefa ianao mila mi-expérimenté an'izany aloha. Tsy afaka hitory zay tsy niainany ny olona, ary tsy afaka hisy impact iny hisy fetraikany raha tsy efa niainany aloha, ary tsy afaka hitory, tsy afaka hanome afa-tsy zay ananako ihany ahako. Tsy manana vola fotsy na vola mena omenanao, fa zay ananako nomeko anao, Jesosy Kristy zany. Ao amin'ny Jesosy Kristy ny devoly mahay manao zavatra rehetrarehetra mirakla maro isan-karazany, fa ny devoly tsy mahay an'izany fahamasinana zany, devoly tsy mahay an'izany hoe mamela heloko zany, devoly tsy mahay an'izany hoe tahotra an'Andriamanitra zany, devoly tsy mahay an'izany hoe mandeha amin'ny fahamarinana sy amin'ny rariny sy nitsiny zany. Androany re tena toriana ambara amintsika tsirairay avy mihitsy zay tompona andraikitra rehetrarehetra ara-pilazantsara araka ny tenin'Andriamanitra. Kare zay ty resaka mirakla sy famporisihana olona ho miliardera sy azo arena sy azo an'izao rehetrarehetra zao ty. Tsy mitondra famonjena, tsy mitondra fiainana zany. Ny tena filazantsara dia ny olona manetry tena, ny olona mibebaka, ny olona miaiky ny fahotany, olona afaka amin'ny filany sy ny rendrarendrany, olona tsy mirehare, tsy mizahozaho, mba olona afaka hianteherany fanjakana, hianteherany firenena, hianteherany fiangonana, olona vaovao, olona no amasinina, olona no amarinina, vokatry n'inona? Vokatry ny filazantsara tena izy dia Kristy voaombo, izy voaombo tamin'ny azo fijaliana, maty, nalevina, nitsangana tamin'ny maty. Zay ihany ny afaka anova, zay ihany ny afaka hitondra fiainana, zay ihany ny afaka anovanao
sy ny ankonanao hitondra famonjena ho an'ny tokantranonao. Tsy misy afa-tsy zay. Ary zay notorianay nanomboka nanotory an'ity miomana eo amin'Andriamanitra ao ty amin'izao fotoana zao, ary amin'ny mbola ho avy rehetrarehetra ka mbola tsy tonga Jesosy dia tsy hiova ny afatra, tsy hiova ny filazantsara, fa mifantoka amin'ny Jehosoa voaombo maty, nitsangana tamaty, velona mandrakizay, mifantoka amin'ny fibebahana, mifantoka amin'ny tahotra an'Andriamanitra, mifantoka amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy Tompo, mifantoka amin'ny resaka momba ny filazantsara izay ao anatin'ny fanetretena, ao anatin'ny fahonona tena, fa sy anatin'ny fitiavam-bola sy fitiavana an'izao tontolo zao sy fitiavana ny rehaka izao tontolo zao. Rehefa tonga amin'ny hazo fijaliana ianao dia misaraka amin'ny fahotana, misaraka amin'ny filany nofo, misaraka amin'ny fitiavam-bola, misaraka amin'ny fitiavana an'izao tontolo zao sy ny rehaka momba izao fiainana zao, fa mifantoka amin'ny fibebahana, amin'ny fahamasinana, amin'ny tahotra an'Andriamanitra, amin'ny fitiavana ny olona rehetrarehetra, amin'ny fahamarinana. Ho an'i Jesosy Kristy ny voninahitra, ny fahasoavana, fiadanana ho amintsika tsirairay avy, ary isan'ny mpiaino mpankatoy isika, mazotsika fiainana fa tsy sanatria ho mpiaino mpanadino. Amen.